Finoana kosa no tanterahana ny sabotsy ny lahateo nivon'ny fankalazana ny fafolo taona ny arahan'ny mpitandrina eo anivon'ny eftrika ambody fahatra martyra sy ny fiangonana ny asa arak'izany nisy ny lanonana. Fotoan-dehibe roa sosona tokoa no nankalazaina teo amin'ny FJKM ambody fahatra martyra ny sabotsy ny alahady lasa teo. Ireo andro roa ireo mantsy no nentina nanamariana ny fankalazana ny fahafolo taona ny fiaraha-miasa teo amin'ny fiangonana FJKM ambody fahatra martyra sy ny mpitandrina ao atoerana dia pasteur Rakotondranaivo Rivo Lazasoa Mianakavy, teo ihany koa ny fankalazana ny 15 taona na mpitandrina azy. Nisy fanompoam-pivavahana ny sabotsy 20 jona dia notarehan'ny synodam-paritany Arivo Avaradrano. Ny fanompoam-pivavahana ny alahady 19 jona kosa dia nokarakarain'ny fiangonana sy ny zanakam-pelezana. Ny mpitandrina Radimson Jona izay tonian'ny departementan'ny fiangonana eo anivon'ny Fobe FJKM no nitory ny tenin'Andriamanitra dia ny teny faneva manao hoe ary dia ankasitrahako ianareo ho Jehovah Tompo, teny nalaina tao amin'ny bokin'i Ezekela Mpaminany 3:70 ka ny 17. Nandritry ny fanompoam-pivavahana dia nisy ny fandefasana horonan-tsary fohy izay namintina ny tantaram-piainan'ny mpitandrina sy ny fiaraha-miasany tamin'ny fiangonana. Nisy ihany koa ny firedonana ny hira fanevan'ny fankalazana izay niarahan'ny mpitandrina sy ny antoko-pihira fanilon'ny martyra. Ny fotoam-pivavahana tahaka izao no isan'ny fanehom-pifankatiavana eo amin'ny fiangonana sy ny mpitandrina. Ny fiangonana avy eo amin'ny FJKM ambody fahatra martyra dia naneho mari-pankasitrahana ka nanolotra fanomezana maro ho an'ny mpitandrina mianakavy ny ampy lela-vola 10 tapitrisa ariary na 50 millions de francs. Tsy ny fiangonana ihany anefa no nanolotra fanomezana fa ny mpitandrina mianakavy ihany koa dia naneho mari-pitiavana ny asan'Andriamanitra. Koa tamin'ity ivon'ny fankalazana ity, Pasteur Lazasoa Mianakavy dia nanolotra vola 5 tapitrisa ariary na 25 millions de francs ho an'ny fiangonana FJKM ambody fahatra martyra mba ho fandraisana anjara amin'ny fanamboarana ny akan'ny fiangonana. Ankoatr'io, Pasteur Lazasoa Mianakavy dia mbola nanolotra vola 2 ariary ho an'ny fiangonana FJKM Apaindra Lampo Famonjena, fiangonana izay entin'ny Pasteur Rakotondranaivo Lalaina izay tiza fa nivady ny mpitandrina ao ambody fahatra rahateo. Isaorana an'Andriamanitra ny ahafahana nantanteraka ny ivon'ny fankalazana ny fafolo taona ny arahanay nantanteraka ny fanompoana tato amin'ny FJKM ambody fahatra martyra tamin'ity anio ity. Fotoana moa izay nanehonay rehetra fiombonam-posy fifankatiavana satria teo izay fihetsika nasehon'ny fiangonana nakasitrahany anay ary teo ihany koa izay fihetsika nasehonay fankasitrahanay ny fiangonana sy ny fifalianay anohy ny fiaraha-manompo ato anatin'izao fiangonana FJKM ambody fahatra martyra izao. Isaorana an'Andriamanitra izay rehetra efa vita ary dia apetraka eo an-tanàn'Andriamanitra izay zara fandokoana mbola tanterahana amin'ny ho avy. Dia mampahery izay rehetra natsoin'Andriamanitra ho amin'ny asa fanompoana samihafa, indrindra ny asa fanompoana mampitandrina mba efa be sy hatanteraka izany hatramin'ny farany ary mba tena azo sitraka amin'Andriamanitra tokoa teny manao hoe ary dia akasitrahako ianareo ho Jehovah Tompo. Ny atoandro dia nisy ny sakafom-pifaliana ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka ary ny tolakandro hariva kosa dia nisy ny antsa-panahy izay nandraisan'ny antoko-pihira maro anjara. Araka ny nambaran'ny komity dia amin'ny volana Desambra vao ifarana izao fankalazana izao. Fa mitoy hatrany kosa ny fandaharam-potoanan'ny fiangonana FJKM ambody fahatra martyra ka natanteraka ny andron'ny zohy indray izy ireo amin'ny alahady 20 jolay izao. Ny fanompoam-pivavahana amin'izany moa dia atao eny amin'ny zohy ambody fahatra.